Eto kosa dia ny lafin'ny tontolo iainana no entina ho anao. Atrikasa entina hisorohana ny eloka bevava sy ny fandikan-dalàna eo amin'ny lafin'ny arena voajanahary na ny biodiversité no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny DLC Anosy. Tao ireny lanonam-panokafana dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tompon'andraikitra Isatsokajiny hikarakara ity hetsika ity. Fisorohana ny eloka bevava sy ny fandikan-dalàna eo amin'ny lafin'ny arena voajanahary na ny biodiversité no antom-pisian'ny atrikasa haritra 2 andro izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny DLC Anosy. Nandritra ny fampiresahana tamin'ny mpanao gazety tao aorian'ny lanonam-panokafana dia nanamafy Andriamatoa Antelme Raparany, ministry ny tontolo iainana, fa miamitombo ny trafikana arena voajanahary eto Madagasikara. Arena izay anisan'ny mampalaza sy mampiavaka an'i Madagasikara araka ny nambarany. Izay indrindra no antom-pisian'ity atrikasa ity mba ahafahana mamariparitra ireo drafitr'asa ahafahana mankafy-pitra entitra amin'ireny fanondranana tsokosoko ireny. Nisy araka izany ny drafitra mila apetraka manoloana ity raharaha ity raha nambara ministry ny tontolo iainana, fa tsy ny resaka lalàna ihany akory no asiteny amin'izany fisorohana eloka bevava izany momba ny arena voajanahary. Misy ny plan mazava tsara hatramin'ny voalohany dia tsy ohatran'izao ny situation. Ny lalàna mila jerena tsara zany mba ahafahana tena manenjika marina an'ireny olona mpanao trafika isan-karazany ireny. Fa misy ao anatin'le plan amin'ny atelier zao zany ny zavatra ho jerena isan-karazany. Zany hoe misy fanontaniana maromaro apetraka teo mila valina. Ny ao anatin'ny plan mazava ho azy tsy hoe ny resaka lalàna fotsiny fa hoe ahoana ny mba asarotra ny fanaovan'ireo trafiquant ny asany. Mavoafe azy angamba zay. Zany hoe iarahantsika malala fa ny trafiquant dia mampiasa ny volany, ny trafiquant dia manao corruption. Zany hoe tsy maintsy mifandray any amin'ny ady amin'ny kolokolo zany ny plan zay ho atao. Anisan'ny karakara ity atrikasa androany ity ny Alliance Voary Gasy, Ministeran'ny tontolo iainana ary teo ihany koa ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny avy amin'ny Ministeran'ny fiarovam-pirenena, polisy-pirenena ary ny zandarimari-pirenena. Tonga nanatrika androany maraina teny amin'ny DLC Anosy ny filohan'ny voameran'ny tontolo iainana eo anivony ny antenimieram-pirenena.